tsara ny manamarika ity ampiandohana moa zany fa dia mahabe resaka atsika tokoa eny anivon'ny fiarahamonina ity resaka fahatapahan-jiro na ny délestage ity io indrindra no hitondrany ny fikamanana freedom amin'ity an'io ity resaka kely satria raha tsy resaka fotsiny isika ny ataontsika hoe fahatapahan-jiro manerana nosy dia napikaikika tokoa ny faritra eny Ambohimasina alakamisy ny Fianariviny ny fahatapahan-jiro izay nanomboka tamin'ny alakamisy ariva ary tsy niverina raha tsy ny sabotsy ariva izany hoe nandritra ny zoma tontolo sy ny sabotsy tontolo dia tsy nisy jiro tamin'izany faritra amin'ny lalan'ny vontovorona iny zany ary simba avokoa zany ny ataontsika hoe sakafo izay mitehirizina atao anatin'ny vata fampangatsiahana ary dia tsy fantatra hoe inona loatra no dia tena nahavoa aloha an'ilay faritra fa jerena zany amin'ny faritra alakamisy ambato miravavy iny indray tomba misy jiro kely ihany fa ilay faritra amin'ilay lalan'ny vontovorona mahazo mivokotany na Ambohimasina makany an-tanety iny dia tapaka tsy nisy jiro tao anatin'izay roa andro zay zany hoe ny alakamisy ariva teo amin'ny tamin'ny eninora ariva teo ny tapaka ny jiro dia nieritreretana iverina afaka adiny rony nieritreretana iverina ny zoma tsy miverina ny zoma tontolo nieritreretana iverina ny sabotsy ariva izay vao niverina izay herinaratra izay ary dia tsara ihany ny mampatsiasy ny milazan'izany amin'ny tompona ndraiky satria dia sanatria ve 5 kilometatra mialy eto amin'ny renivohitra Madagasikara dia efa zanak'ala hafa raha ohatra ka hoe somary misitaka kely izay renivohitra izay dia ao anatin'ny roa andro no misy an'izay fahatapahan'ny jiro izay fa ivadika ao anatin'izay fahatapahan'ny jiro izay dia ivadika amina resaka amin'ny ankapobeny tsika manoloana nyity orinasa Jirama izay mahabe resaka ny tontolo ny ainao manjery sy ny tontolo ny fiarahamonina mihitsy amin'ny ankapobeny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary ho fanampiny izay efa mety voaresaka tato anatin'ny onjam-peony 410 izay nentina tamin'ity herinandro ity ny momba an'izay resaka Jirama izay dia tsara ny manamarika anao fa misy koa ny lafiny hafa izay tsy mbola voaresaka momba ity resaka délestage ity raha tsy teny fotsiny tsika ny amin'ny hoe mba fantatrao ve fa toerana 90 eo eto Madagasikara no tratran'izay fahatapahan-jiro tsy ankiato izay ary izay fahatapahan-jiro izay dia tsy nohoninona fa noho ny fampiasana ilay atao hoe centrale thermique zany na groupe thermique izay hofain'ny Jirama ny 70 isan-jato ohatra ny famokarana herinaratra eto Madagasikara dia saika avy amin'izay groupe thermique izay no miainga ary izy io dia tsy amin'izy akory no hofaina fa amin'ireo orinasa karana izay manan-karena tokoa noho ny fampiasana ity groupe ity mba hofaina ity orinasa mpanjakana izay atao hoe Jirama ity ary mba fantatrao ve fa any amin'iny faritra tsy nanany nosy iny izay tena mahabe resaka tokoa ny tontolo ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao dia adiny 2 isan'andro sisa no misy an'izay fandehanan'ny jiro izay ary tao anatin'ny 9 volana ohatra dia nisy groupe thermique na tsotonontsika eto naran'ilay orinasa aloha amin'ity an'io ity anankidimy ny orinasa karana io izay ampanina kanefany groupe izay vao nofainy ity orinasany Jirama ity ary amin'ny ofany izay tena hoe faran'izay miompapana amin'ny ofany izay hoe tena amin'ny vola be tsy toko tsy firoana ary tsy voazava akory ary ny antony hoe fa maninona moa ity reto groupe izay ataontsika hoe fatina groupe angara ny tena marina mialatsina fitenenana fa tena masika loatra dia ny hoe sady groupe efa tsy mandeha ary groupe tsy norma tsy manaraka ny norma akory kanefa dia hofain'ny fanjakana amin'ny ofany faran'izay lafo dia lafo ary dia ny manan-karena amin'izany dia tsy niza akory fa ny orinasa karana tompoko lahy sy tompoko vavy ary itsika mpanjifa itsika izay ataontsika hoe contribuable no mandoha izany ofana groupe izay fatana groupe mialatsiny fa zay mihitsy malaza azy satria groupe vao apetaka dia mitombe ampanina ozy ny fitenenana vao apetaka dia mivadika defa tsy mandeha kanefa ny ofa mitomboka ihany ary akoatran'izay dia ny orinasa Jirama ihany koa no mbola miantoka ny carburant na ny solika zany zay andefasana an'ireo groupe tsy mamokatra herinaratra ireo akory fa
karazany hoe apetraka fotsiny ihany mba ho amoahana volam-panjakana ary dia izao no isan'ny antony anankiray sy goavana zany mahatonga nyty hoe fahatapahan'ny jiro eraky ty tanàna miisa ho 90 eto Madagasikara ety ao anatin'izany indrindraindrindra iny faritra tsy nanan'ny nosy zay mahabe resaka amin'izao fotoana izao iny ary dia eo moa zany hoe misy ny fifanarahana zay tsy azo elana amin'reto orinasa anakarana ireto ary izay no mahapotika tanteraka ihany koa ity orinasa jirama ity ary rehefa tena dinihana dia vola amina miliara no miodina ao ambadik'izay fampanofana groupe amin'ny jirama izay ary ny lohandohampisorona ao amin'ny jirama sy reto karana izay mihevitra ny tena no tompony ny herinaratra eto Madagasikara ireto no manan-karena sy manam-bola be ao anatin'izay fifanarahana izay karazany ataontsika hoe misy mpanjana tany vaovao izay ny solony voanjo indray tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary isika malagasy no lasibatra ao anatin'izay fanjanahantany amin'ny endriny vaovao izay tiako ny manamarika aminao izay mpieno amin'ity anio ity fa tany amin'ny taona 2000 tany ohatra dia efa nanome izany hoe efa nandefasana vola 5.1 miliara ariary ny fanampiana izay orinasa izay mba amin'ny karana herinaratra eto Madagasikara ary tamin'ny andro ny teteza mita teo dia 400 miliara ariary no tsy maintsy nomeny ny fanjakana anampiana izay orinasa izay mba ahafahana mamokatra herinaratra eto Madagasikara noho izay hoe groupe termika tsy maintsy ampiasaina hofaina amina orinasa karana izay ary akoatran'izay dia efa nisy koa 20 miliara ariary tamin'ity repoblika faefatra ity zany hoe tao anatin'ny 10 volana efa nandeha koa makany amin'izany orinasana karana izany mba ahafahantsika manana herinaratra kanefany ny zavatra hita sy tsapa ary ny hita sy hitatsika inanivo fiarahamonina dia ny hoe tapaka foana ny jiro eto andrenivohitra tapaka ny jiro manerana ny nosy na dia vola be tsy toko tsy firohana sahala amin'izany ary no injectena ozy ny filaza azy na no atsindrona ilay orinasa jirama mba andefasana ireo groupe termika ireo dia mampalahelo fa itsika vahoaka sy itsika mpandoha ny volan'ny jirama itsika mpandoha etra no lasibatra amin'izay ataontsika hoe fandoavam-bola meo papana izay kanefany ny jiro zara raha misy ary ny tena mampalahelo sy tena ataontsika hoe mahaontsa araky ny fanadiadiana izay nataon'ny tenanay dia ny hoe rehefa hotapahana ny jiro fa indrindra eto Antananarivo renivohitra dia ireo vazaha sy ireo karana no mahazo voalohany aloha ny mailaka avy amin'ny orinasa jirama ny amin'izay ora mety hatapahany jiro zay sy amin'izay fotoana mety hatapahany jiro izay tompoko lasy tompoko vavy tohatra ny manabarabaratsika malagasy ny fomba fanaovan'ity orinasa jirama sy reto orinasa karana reto izany fitantanana ny herinaratra izany ary raha hoentina aminao koa no hoe ny omaliny namoahana ny décret izay nanalana ny minisitra teo aloha dia tsy zany fa Richard Fienena dia nilaza izy ny amin'ny hoe tsy mety intsony ny fomba fitantanana ny jirama fa mila votana ny orinasa jirama mila atao ny audit mila atao ny ataontsika hoe fisavana ifotony tena olana ty jirama ity ary tsy tokony ankindoha amina fampiasana groupe termika intsony ny jirama fa tokony tady angovo hafa ary tokony avozina ny lalàna zay efa nitota 12 taona lasa tamin'ny fanarahana tamin'ireo orinasa izay ataontsika hoe namatsy herinaratra ny jirama mila ihany koa mitady ny famatsim-bola ny turbine faefatra ao andekaleka izay mila azahoana ny vola zany hoe ny banque européenne d'investissement no saika hamatsy vola izay famatsim-bola amin'izay turbine faefatra izay ao andekaleka dia inona ho ianao no zavatra nitranga tonagaga ihany satria nanidina avy hatrany ty minisitra ity tamin'ny 2020 ny volana oktobra taona 2014 laza teo izany hoe radiniana zany no ambadiky ity resaka tsy filaminana ny herinaratra eto Madagasikara ity dia raha tena mandinika ianao tsy any ministera loatra no tena misy ny tena olana fa ao anivon'ny orinasa jirama ary indrindraindrindra eo anivon'ilay fanjakana ao anaty fanjakana dia tsinony zany fa ny karana sy ny vahiny izay mametraka ny lalànany mametraka ny volany ary mametraka ny amin'ny hoe rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponay rehefa tsy mifanaraka amin'ny izay regla na ny fitsipika izay apetrakay dia na
amin'isy tsara dia misaotina manidina eo amin'ny toerana tomagaga ihany ny fomba fitantanana amin'izao repoblika fa efatra izao raha tonga hatramin'izany hoe fanjakana anaty fanjakana zany i Madagasikara ary izay indrindra no mahatonga anay mampaneno ny lakolosy ny manao hoe fa aiza marina ny tena fanjakana iza marina ny tena fanjakana ary izao fitondrana tarianga filoha Era Jonary Mampianina izao ve tena angady matapakahatra marina eo anivon'ny fahoriana eo anivon'ny zavamisy izay iainan'ny vahoaka ankehitriny ary izany no mahatonga ny fandarana freedom amin'ity anio ity izay mampaneno ny lakolosy amin'ny zao tranganjavatra misy eto amin'ny firenena izao ary raha hotohizana misy kokoa raha ny amin'ilay orinasa karana izay ataontsika hoe mampiasa ny ampahambetsaka eo amin'ny fitantanana ny orinasany mampiasa vahiny mampiasa vazaha izay mikaramatra ny amin'ny 4 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 5 tapitrisa ariary isam-bolana zany hoe ny cadre vazaha ao anatin'ilay orinasa karana dia mikaramany amin'ny 4 millions d'ariary 5 millions d'ariary izay omena fiarakodia mahazo internet na interneto maimaim-poana omena ihany koa carburant na solika mahazo telefona mahazo hatramin'ny bon d'achat na bon d'assiette ny filazandrareo azy ao amin'ny orinasa misy azy mahazo hatramin'ny logement dia ireo gasikely izay eto ambany dia zarara mahazo an'izany hoe karama ataontsika hoe raha etsya hatramin'ny 5 alina sy raha etsya ariary isam-bolana ary ny orinasa karana izay mbola ataontsika hoe tsika malagasy no mbola mamelona azy satria tsika malagasy no mandoa amin'ny vidin'ny jiro sorano mandoa ihany koa amin'ireny orinasa izay mamokatra eto Madagasikara ireny mividiny ataontsika hoe entana vokariny ireny orinasa eto Madagasikara ireny dia zao ny mampalahelo tomboky lasy tomboky vavy dia tsy misy afa-tsy ny vahiny no atokisan'ireo karana ireo rehefa ohatra ka ametraka olona izy hibaiko ao anatin'ny orinasa zay isany zany hoe na any amin'ny directeur isantsokajiny rehetrarehetra any dia saika vahinina europeanina avokoa no ataontsika hoe recruteny reny orinasa ireny ary ny gasikely dia miaingatra eo amin'ilay DRH any zany hoe ilay directeur na ressources humaines zafady dia ohatrany hoe gasy no apetraka amin'ireny satria izay ihany no ilaina olona miteny gasy anga raha ohatra ka ifangaro amina piasa ary dia ny comptable kely erianany ery no amenana zany hoe anjarana malagasy izany fa ny mibaiko ifotony ao anatin'izay orinasana karana izay dia tsy misy afa-tsy ny hoe ny vahiny no azony antoka sy ny vahiny no omeny izay karama be ahafahany mibaiko amin'ny lafiny hafa zany hoe amin'ny fitantanana ny ambainday an'izay orinasa izay kanefa dia isika malagasy no mividy ny vokatra zany orinasa izany ary isika malagasy ihany koa no ataontsika hoe lasibatra izany orinasa izany rehefa ohatra ka avy ny tsy mety ary dia tonga amin'izao ataontsika hoe isika malagasy no lasibatra ny fahatapahan'ny jiro kanefa isika no mandray anjara betsaka amin'izany fividianana jiro sy rano amin'ny jirama izany ary jirama izay eo ambany fifehezan'ilay ataontsika hoe fanjakana anaty fanjakana dia tsy inona zany fa ny orinasa mbahiny dia ny orinasa karana izay misy eto Madagasikara amintsika amin'ny teny izao dia mbola tsy tonga amin'ilay hoe eo ambany vahoan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena Madagasikara amintsika amin'ny teny izao dia tsy mbola eo ambany hoe fanjakana ataontsika hoe eo ambany vahoan'ny frantsay fa i Madagasikara amintsika amin'ny teny izao dia eo ambany vahoan'ny ataontsika hoe olona miaramaina amintsika eto ihany dia tsy izy zany fa ireo vahiny izay manana orinasa eto Madagasikara ary mametraka ny fepetra sy ny fitsipika rehetra ary eo ampelantanany ny ainy zany orinasa mpanjakana toa ny jirama izany tsy teny afa-tsy ny jirama tsika amin'ity anio ity fa maro ny azo entina eto raha ohatra ka hitantara izany hoe fomba fibaikion'ireo olona izay olombitsy fanjakana anaty fanjakana eto Madagasikara isika raha eto amin'ity fandarana freedom ity fa ny amin'ny andro any dia izay lafiny mahakasika ny orinasa jirama izay no entina aminao ary amoazana ny fonao ny fitiava-tanindrazana ao aminao raha mbola mety ihany ny fomba fitantanana izany orinasa mpanjakana jirama izany ary zay ny antony koa anehoana sy ampanenona ny lakolosy
izy eo amin'ny isika mpitondra fanjakana maefa am'izao fotoan'izao ny aminy hoe hoentinaiza loatra ity firenena ity ary makaiza loatra isika ity to de tokony hanova famindra fa efa tena latsaka katerena ary efa latsaka tanteraka any anatin'izany atao hoe lavaka mangitsongitsoka mila ho sempotra izany orinasa jirama izany mila miova ny famindra ary mila miova ny fomba fitantanana sy fomba fijery an'izay ataontsika hoe orinasa mpanjakana jirama izay zay ny azo entina namana rado rary fidy am'ty anio ty ny am'izay lafi ny jiro sy rano eto Madagasikara izay